mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika riavako malala tratra ity sabotsy fa 7 ny volana septambra ity dia manona ny fifalian'i Jesosy amintsika. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy ny soratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 10 fa 30 ka hatramin'ny 7 Romanina toko 10 fa 30 ka hatramin'ny 7 vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo rahalano ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy mba iarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra hoa. Mba ho voavonjy amin'ny tsy mino any Jodia aho ary mba akasitrahan'ny olona masina izay fanompona ataoko any Jerosalema. Mba hakanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra ka samy ho velombelona ny fontsika ary Andriamanitra ny fiadanany ho aminareo rehetra. Amen. Ray masonao manao asinanay amin'ny fahamarinana ny terinao amin'ny fahamarinana. Amen. Miara-miezaka amin'ny fivavahana. Ny 30 mba iarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra hoa. Kristianina miara-miezaka amin'ny fivavahana, kristianina fiangonana, mpino, fianakaviana, mpahitandrazana miara-miezaka amin'ny fivavahana. Paoly eto no nanoratra ho an'ny fiangonana tany Roma, fiangonana izay tsy tena fantany loatra satria tsy izy akory no nanorina ny fiangonana tany Roma, tsy tahaka ny hoe tany Korinto na tany Galaty, fa namany na taizany ara-panahy Aquila sy Priscilla no heverina ho nanorina fiangonana tany Roma, ary dia maniry ny hefy Paoly ny hamangy n'ity fiangonana izay tsy izy nanorina azy ity, nangetaeta ny hamangy azy izy ary 2:30 teo manao hoe mba hakanesako any aminareo amin'ny fifaliana, ka mba hahatonga ho tongany aminareo amin'ny fifaliana ho Paoly dia izao andeha hiara-miezaka amin'ny fivavahana isika. Zava-dehibe avako ny ifanohanan'ny mpino amin'ny atao hoe fiaraha-miezaka amin'ny fivavahana, fiaraha-mientana amin'ny fivavahana, fiaraha-miezaka. Raha toa ka somary jerentsika ny Tsiprian'ilay teny hoe miara-miezaka dia tsy dia hoe miezaka amin'ny lafiny tsotra loatra le izy, fa tena ady mihitsy. Ilay matoa-teny hoe miara-miezaka eto dia nazahoana ny teny frantsay hoe agonie, izany hoe tena ady mihitsy, tena miaraka mitolona, tena tahaka an'ireny hoe hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza moa, miara-mitolona amin'ny bavaka, izay ny mahalaza azy, miara-mangirifivy amin'ny fivavahana mihitsy aza mba azahoana valy mba afaka laziana izay lazana azy, dia hiara-mivavaka mafy tokoa mba ahazahoana zany zavatra iriny zany. Paoly dia manazava fa ny vavaka dia isan'ny miantoka ny fahatanterahany fikasana. Vavaka miantoka ny fahatanterahany fikasana. Paoly eto manana fikasana. Hoy izy manao hoe raha ohatra nge ka mba mivaly le vavaka dia izao mba tonga any aminareo any Roma ahy, nareo izay tsy fantatro aho, nareo izay mafana fo amin'ny finoana dia mba tonga any aminareo aho, ary tsy hoe tonga any aminareo fa tonga any aminareo any Roma amin'ny fifaliana. Dia inona ny tokony ataontsika? Andehantsika hiara-mivavaka. Zany hoe ny vavaka dia mitondra ny olona raha araka tasoan'ny Romanina ity zany. Paoly zany dia mitondra ny olona manao hoe ny vavaka, ny tolona amin'ny vavaka dia anankiray miantoka ny fahatanterahany fikasana. Ary tsy hoe vavaka misaraka amin'ny finoana akory, fa zay le mahatonga azy miteny manao hoe noho ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny ray. Vavaka miorina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, vavaka miorina amin'ny finoanan'i Kristy, vavaka iaraha-mitolona dia mahatanteraka ny fikasana. Ary le fikasana dia fikasana mitondra fifaliana sy mitondra fahavelomana. Ny vavaka atao zany rehefa malala raha iritsika tanteraka, raha misy zavatra iritsika iarahantsika miezaka dia izao vavaka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, vavaka ao amin'i Jesosy, ary vavaka mamelombelona ny fanantenana. Eto ary dia ny zavatra anankiroa angatahan'ny Paoly manokana mihitsy.
misy vavaka ataka anankiroa agnatà amin'ny Paoly amin'Andriamanitra ka iarahany mitolona amin'ny kristianina tao Roma. Ny voalohany indrindra de hoy izy manao hoe andao hiara-miezaky sika, hiara-mitolona amin'ny bavaka sika mba ho voavonjy amin'ny tsy mino any Jodia. Paoly zany eo de nangata-bavaka ho an'ny fiangonana tao Roma. Paoly mandrakariva no mivavaka ho an'ny kristianina tao Roma, mivavaka ho an'ny kristianina tany Galatia, mivavaka ho an'ny kristianina tany Efesosy, mivavaka ho an'ny kristianina tany Jodia. Fa eto kosa Paoly de zao nangataka vavaka amin'ny fiangonana. Io mantsy indraindray everitsika manao hoe satria be finoany Paoly, satria apôstôly Paoly, ahoana moa Paoly indray no entina mivavaka? Satria Paoly nge ray aman-dreny be, manana ahavo ara-panahy ambony be, manana fahalalana ratsoatra masina lehibe, voazatoetra. Tsy Paoly ve ny tokony andohalika ho an'ny Romanina, tsy Paoly ve ny tokony andohalika ho an'ny Korintianina? Eny tokoa manao zany Paoly. Fa eto Paoly de matsiaro manao hoe mila vavaka, mila miara-mitolona mivavaka aminy ny fiangonana tao Roma. Levako zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka. Aoka tsisy olona eritreritra manao hoe za tsy mila vavaky ny hafa mihitsy, ary aoka koa tsisy olona eritreritra manao hoe tsy ilaina ny mitondra andranona mivavaka satria ranony efa ambony be ny fahalalany, efa mopera aveo entina mivavaka, ny papa aveo entina mivavaka, pastera aveo entina mivavaka, masera aveo entina mivavaka, dada sy mama aveo entina mivavaka, fa zay ny olona malemy ihany no entina mivavaka, ny olona marary, ny olona marefo, ny olona manana olana, tsy ry afaka malala. Ny matanjaka koa azo entina mivavaka. Ny olona rehetra de mila hoentina ny mivavaka. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly eto mampianatra tany Roma manao hoe io eto mivavaka. Ry afaka malala, sahy mangataka vavaka amin'ny namanao. Ary sahy koa ianao mitondra mivavaka ny namanao. Zava-dehibe le fiaraha mitolona mivavaka. Ary Jesoa araka ny resantsika de niara-mivavaka tamin'ny mpianatra. Jesoa niara-nitolona tamin'ny mivavaka. Io matoa-teny io mihitsy, le miara-miezaka, le matoa-teny zay resantsika teo, hoe miara-mangiry tamin'ny mivavaka. Jesoa nitaona amin'ny mpianatra hiara-miaritra aminy amin'ny mivavaka. De eto Paoly nitaona ny kristianina tany Roma koa andao mba eto mivavaka. Raha afaka malala zava-dehibe le hoe fiaraha-miatrika raha misy faniriana, raha misy projet, raha misy fikasana ka tsara, mahasoa, mampisy fanantenana, mampisy fifaliana ao amin'ny tompo de zao aza misalasala mihitsy mizary zany am'izay olona akaiky anao hoentina am'bavaka. Fa ohatsika hoe zara nangatahany Paoly de zao mba ho voavonjy izy amin'ny olona any Jodia izay tsy manaiky ny filazantsara, zay tsy mino. Zany hoe ao Jodia dia nisy ireo tsy nakato ny filazantsara, tsy nakato ny any Jesosy tompo sy mpamonjy, ary izy ireo dia hifototra hamono sy hanentsika any Paoly. Paoly tany ambolohan'ny fariseo de niaraka tamin'ireo vahoaka tao Jodia maro, saingy rehefa niova kristianina Paoly, rehefa nandray nino any Jesosy tompo Paoly de lasa fahavalo ny akabeazan'ireo olona tany Jodia. Vitsy ihany tsiny ireo kristianina tao Jodia, le teneniny hoe olona masina, vitsy ireo fa niakamy aron'ny mponina tao Jodia, tao Jerosalema de zao nakahala any Paoly satria notolono mpivadiky Paoly, satria Paoly fariseo no lasa nandray an Jesosy dia no akalainy ireo olona tao Jodia ireo izy. De hoy Paoly manao hoe mba eto mibavaka aho ho voavonjy amin'ny fahavalo, ho voavonjy amin'ireo fahavalo. Inona le voavonjy amin'ny tanany Jodianina, voavonjy amin'ny mponina tao amin'ireo vahoaka tao Jodia, ao Jodia mba tsy ho tratrana tahak'izay nahazo ireo tany ery ory Stefanina sy ny namany. Le avako Paoly zany eto de mangataka fiarovana. Isan'ny zava-dehibe mihitsy amin'ny vavaka iarahantsika miezaka, amin'ny vavaka iarahantsika mangataka ny fangatahana, ny fitrotrona mivavaka ho amin'ny fiarovana sy ny fahavitana zay zavatra atao. Be de be rehefa ko malala ny olona manao voyage na manao dia lavitra na mandeha tsy maintsy manao tournée na noho ny asa io, na noho ny fianarana io, na noho ny raha-pianakaviana io, de mandrakariva
betsaka ny olona tsy maintsy miala amy toerana misy azy tahaka zao ataony Paoly zao tsy fantatrao mihitsy izay toerana ova-taninao tsy fantatrao mihitsy izay toetran'ny olona ova-taninao Paoly eto any de jiosy ho any amy tany jiosy any Jodia zany nefa mangataka vavaka amy jentilisa romanina zay tsy jiosy io no angatahany vavaka satria izy ho any an-tanyrazana metogaga ihany ny olona ny Roma ny ahoana moa zany fangahy anao tsy hamanky tanyrazana fangahy tsy jiosy otra anao no vanginao fangahy tsy piray tanyrazana aminao no vakinao kanefa maninona ianao no matahotra na ono maninona ianao no miroro manoloana lay firenena zay niavinao ny volavolainao maninona ianao matahotra noho ny amin'ny finoana fotsiny any finoanan'i Kristy de nenjeh iny Paoly fa zao rehefa ko malala betsaka hoy isika teo ny olona izay mifindrafindra toerana no ny anto no ny arakasa de tsy maintsy mandeha mivezivezy de eto Paoly tena mampianatra antsika fa zava-dehibe mihitsy ny fitrotrona mbavaka an'ireny olona misionera ireny an'ireny mpanompon'Andriamanitra mandeha noho ny asa mandeha noho ny adidy mifindra toerana noho ny andraikitra mifindra toerana tsy aroma mivetivety na mandalo na maharitra ilaina ny itondranan'ireny aza mbavaka mba ahita fity amin'ilay firenena zay vahininy izy i Abrahama de nitsofon'Andriamanitra rano mihitsy nitsodrano any Abrahama Andriamanitra ary Abrahama de nahita fity teo amy firenena zay nivahininy izy Josefa raha ohatra ka namidy ho andevy tany Egipta de zao nahita fity teo amy firenena zay nivahininy izy ary ny vahoaka jiosy isan'izay ny jiosy mantsy de firenena mpivahiny mandrakariva babo matetika mivahiny no ny filana ravinahitra de isan'ny faniriny ny jiosy isan'ny tonombavaky ny jiosy mihitsy ny hoe mba hahita fity am'ireny firenena zay nivahininy reny no zany rehefa ko malala zava-dehibe mihitsy ny hoe manao voyage ianao manao dia ianao na manao vakansa fotsiny ihany miala sasatra na mamangy firenena na miala amin'ny anankiray na de any an-tanyrazanao aza mba hahita fity am'ireny firenena izay vahininy reny ary zay ny vavaky Paoly eto hoe andao hiara-miezaka mba hahita fity amin'ny firenena zay olalovako anahodiny an-tanyrazana betsaka rehefa ko malala ny olona mivahiny de indraindray veretana indraindray entraketrahan'ny olona ny ampivahinina indraindray sorena azy am'ilay voyage na am'ilay dia zay atao vakansa no ale de indraindray simba mahatonga fahasorenana na de any an-tanyrazana aza mandeha na de atao hoe eny ambanivohitra mahazatra anao fotsiny ihany azy anao no mamangy mba mialasatra kely na de mandeha mikisaka toerana kely tsy lavitra Antananarivo etsy anao de mety tsy ahita fity mihitsy mety eo avinavina korotana de zay no mahatonga ny hoe zava-dehibe ny vavaka ary io no mahatonga antsika rehefa ko malala ao anatin'ny liturjia atsika hoe rehefa mba misy olona mandeha rehefa misy olona mandeha lavitra samy manana ny lavitra fa liturjia miteny fotsiny hoe zay andeha zay matsiaro ny tenany fa mila vavaka fa andeha lavitra de miteny vavaka am'zay ny fiangonana tsy metram-pantaina koa tsy voatery metram-pantaina ny fiangonana hoe aiza moa ny lavitra aminao fa le olona fotsiny matsiaro io za mba hito mibavaka fa andeha lavitra mety etsy Mahatsanga mety etsy Tomasina mety any ampitan-dranomasina mety etsy Ambojizoro be aza arakaraky le andraikitry lay olona fa rehefa mahatsiaro fotsiny lay olona manao hoe mba eto mibavaka andao hiara-miezaka hivavaka ho a fa andeha hiala ny tokantranoko hiala ny asako de mba eto mibavaka mba hahita fity mba tsy hotratra ny herisetra mba tsy fanojo amin'ny olona fetsifetsy mba tsy fanojo amy zava-manahirana de eto mibavaka ary zay ny tenin'ny Paoly eto rehefa ko malala tokony ho tsika zava-dehibe mihitsy zany ny vavaka ary io ry havana no mahazava-dehibe ny tsodrano rehefa mba mandeha ianao de mba mangata vavaka amin'ny olona tokantrano na de vetivety ihany azy ianao no mandeha de mangata vavaka ny malagasy ny fanaovam-beloma malagasy ny teny hoe veloma amin'ny teny malagasy dia ho velona ny fakany teny hoe teny mandidiny hoe velona ny teny hoe veloma sanatria mifanohitra amin'ny hoe matesa ny dikany teny hoe veloma zany de mifanohitra amin'ny teny hoe sanatria matesa dikan'izany ny fanaovam-beloma malagasy hoe veloma de tsodrano ny dikany zay mahazava-dehibe ny antsony hoe fanaovam-beloma ny dikany hoe veloma amin'ny malagasy tsy hoe tsy hifankahita tsony tsy zay ny dikany
tsy hoe rehefa manao veloma de ohatry hoe tsy vakahitatsony fa nidika ny teny hoe veloma de zao ho lavitra ny fahafatesana ho lavitra ny zavatraritra ho velona somatsara ho tahino zany lefako malala na de amin'ny malagasy ary de nahatakatra ny malagasy fa zava-dehibe ny fifanaovam-beloma satria tsodrano zany eto de amafisy ny filazantsara zany hoe rehefa mandeha rehefa miainga de ilaina ny fifampitsofandrano ilaina ny vavaka fifampahirezana fa ny faharoa zay aseo amin'ny paoly eto revako malala fangatahana faharoa de izao mba eto ambavaka koa ozy mba ho akasitrahan'ny olona masina izay fanompona ataoko any Jerosalema mivavaka ho an'ilay soiombonana paoly zany eto any de andeha hanatanteraka fanompona ny Jerosalema vombolana ampiasainy hoe fanompona diakonosy zay vombolana ampiasain'ny paoly eo zany hoe servisy andeha hanao servisy hanao fanompona any Jerosalema ozy ka mba ho akasitrahan'ny olona mba hitasitraka eo anatrehan'ny olona mba ho raisin'ny olona mpitiavana zay ny tena malaza azy ary mba ho eken'ny olona ho raisin'ny olona mpitiavana lay mba fanoloran-tenako lay fanompona ataoko ry havako isan'izay mahasorenatsika mihitsy amin'ny maha olombelona ny hoe mba misy zavatra nomaninao nefa tsy akasitrahan'ny olona mba misy zavatra efa nikarakarainao sy efa nomanina nandritra ny taona ela ka ho atolotra lay olona nefa tsy rarahin'lay olona isan'izay mandratra mafy mihitsy zany paoly tsinony eo de nanao fanangonam-bola ho an'ny kristianina ho an'ireo olona masina any Jerosalema dia zany hoe reo natao olona masina de zao reo apôstôly sy ireo kristianina vitsivitsy zay tao Jerosalema reo natao paoly olona masina dia rehefa nanangom-boly zany po satria sahirana be reo kristianina tao Jerosalema reo dia nanangom-boly paoly de hoy paoly manao hoe mivavaka mba ho eken'ny olona mba ho raisin'ny olona zany satria tsy voatery ho raisin'ny olona zany satria mety ho tenen'ny olona paoly manao taona inona moa vola avany amin'ny jentilisa vola maloto zany ataona inona vola avany amin'ny koritiana na avany amin'ny galatiana na avany amin'ny efesiana marina fa kristianina reo fa mety hiteny zany ny kristianina atao Jerosalema hoe zay tsy mila fanampiana avy amina firenena jentilisa zay tsy mila fanampiana avy am'izay jentilisa fa vola maloto zany satria jiosy kristianina reo zay mety mbola manana fomba fisainan'ny jiosy ny amin'ny hoe pure c'est impur de zay natoka ny paoly miteny hoe mba aokare mba ho eke mba eto ambavaka mba ho ekeny izy ireo ity zavatra tika tsy ho laviny lay zavatra mba tsy hitsarano hoe vola maloto tsy mila fanampiana am'ireny zahay fa aoka mba hisokatra mifony andray an'ity zavatra tolotro ity zay le votoatin'le vavaka zany revako malala eo paoly any de mampianatra atsika mihitsy fa ilaina hoentina mbavaka ny asa ataotsika mba asa io ny asa soa izay ataotsika mba ho eken'ny olona satria mety misy fotoantsika ndrandray mba miezaka koa amin'ny fiainana mba manao zavatra am'izay mety ho fanompona tandrifetsika mba miezaka manao zavatra am'izay faneho-pitiavana ataotsika mba ho tian'ny olona mba ho eken'ny olona reny le faneho-pitiavana ataotsika reny isan'ny mandratra ho tsika ataony hoe lavin'ny olona zay mba heverinao mety ary tsy vitany hoe laviny fa mety ho tsaraino tsy ilaina mihitsy iny ianao zany miezaka isan'ny mandratra anao zany ka zangemba nanao ampitiavany zangemba nanao zavatra tahaka zao nefa lavin'ny olona de isan'ny miteraka alahelo sy ratra-po amintsika mihitsy zany indrindra lay izy fanatitra zany hoe zavatra nataon'ireo jentilisa ampitiavana de tsy ho an'ny paoly any mety hiteraka ratra-po fa ho an'ireo nanolotra koa ho an'ireo fiangonana avany amin'ny jentilisa niova kristianina koa mety miteraka ratra-po azy keo ny fandavana ilay fanomezana de hoy paoly hoe andao iara-miezaka mba ahita fiteo eo masin'ilay toerana zay hovainiko zay ho alehako anefa koa mba ho ekeny ilay mba diakony lay mba asa fanompona nataoko lay mba fanolora teny avako malala ina ny hevim-panahy zavatra roa ilaina ny fiezahana miara-mivavaka ilaina ny mivavaka ho an'ny hafa indrindra ny vavaka ho an'ny soiombonana misoiombonana eo ndra mantsika ny avako malala rehefa mivavaka de mivavaka ho an'ny penatsika sy ny fangiry firitsika ihany no hitatsika
hoe zara sahirana amy fiainanaza sarotra zara mandalo zavatra ohatrao aiza moa mbola ierehako am'izay hoe manahoana ny fiangonana ry manahoana ny fiangonana ny ambany vohitra any manahoana ny tanindrazana any manahoana ny ndre tsy ho atsaitsika mihitsy zany fa ilaina ny avako malala ny mivavaka miaraka ndray misy matetika misy andreny tononontsika ireny mba hoe mba mifitotsika miara mivavaka misivotsika miara mivavaka sy ny tahaka zany fa nandray dia tsy mahatonona vavaka sika fa zava-dehibe ny fiarahana mivavaka jesoa efa nanafatra n'io teny io ndray maka manao hoe raha misy ange olona anakiroa mifanaiky fa angataka zavatra amin'ny anarako de ho azo n'zany zava-dehibe zany lay fiaraham-bavaka lay rojom-bavaka lay toy vaka ny vavaka le avako malala aza-donoina ary zay ary aza-donoina koa ny fanaovanao zava-dehibe ny vavaka zay mibanjina ny soiombonana tsy ny tenanao ihany fa ny soiombonantsika mianakavy ny tanindrazana ny fiarahamonina ny fianaran'ny mpianatra ny famokarana ny fiarina zany rehetrany de ilana fiaraha-mivavaka dia ny vavaka ary avako malala de tsy natao an'olo tokana fa ny vavaka kasitrahan'Andriamanitra de ny vavaka zay tononona ao anatin'ny fotolotolo sy mangorakoraka nefa ko vavaka tononona amin'ny finoana nefa ko vavaka iarahantsika rehetra ny vavaky ny marina mantsy dia mahery indrindra ary marina tsy mihoatra anao ianao nge kristianina ianao mpino isika fiangonana ny vavaka tononontsika de vavaka inon'Andriamanitra satria vavaka tononontsika ao am' Jesoa vavaka tononontsika ao amin'ny fitiavana sy ny fahatokiana de mivaly zany inon'Andriamanitra zany tsy hoe satria noho isika fa satria noho Jesoa sy noho ny fitiavana aty anatintsika ivavaka ary tsika riavako tompo misaotra anao zahay fa mitaonana iara-miezaka amin'ny vavaka ianao ny vavaka zay ady tolona ary faharetana mihitsy ara manafatra anay ianao fa izay rehetra de samy mila vavaky ny namanay avy izay rehetra manana didy amanandraikitra hivavaka ho an'ny namanay ary ny fanomezana tsara indrindra zay atolotra anay keo de ny vavaka ataon'ny namanay tompo de ampianaro zay mba hifampitrotro am-bavaka manafatra anay koa ny soratra masina fa ny vavaka de fangatahana fiarovana mandritry ny dia lavitra le mandritry ny azakazaka sy ny fanompona vavaka ho an'ny di vavaka ho an'ny didy amanandraikitra sahanina de taio ary tompo mivavaka zay ho an'ny fiangonanao vavaka zay ho an'ny tokantrano tsiraray manaraka izao mofonainay zao mba ho tokantrano ahita fity am'izay toerana misy azy ka avokatra amin'ny asa tsara mivavaka zay tompo ho an'ny sambatan'olona zay manaraka zao mofonainay zao mba hita fity am'izay faritra misy firenena misy azy vohitra sy tanàna misy azy mivavaka zay tompo mba ho akasitrahanao ary ho akasitrahan'ny para-piarabelona zay mba fikelezana ina ny tsirairay zay soa ataony ny tsirairay amin'ny namany avy mba hahita fity ary ho akasitrahan'ny namana sy ny fiarahamonina izay fikelezana ina mba hatsara ny manodidina de mitoera tompo amin'ny tanindrazanay jereo ny firenenay zay fantatray fa tianao fantatray fa fantatrao de tehirizo ny firenenay hanjakan'ny fandriampahalemana mampahirezy anao ny mpitondra fivavahana rehetra mampahirezy ianao ny olombo antso rehetra manomboka any amin'ny vita-batisa ny mpandray fanasan'ny tompo ny tompon'andraikitra isa tokony samy atsiary fa izay rehetra de iray ihany ka miara mifampitrotro am-bavaka mba ho vanina sy ho tanteraka amin'ny asa tsara ny kristiany isam-batan'olona de am'izao herinandro mifarana izao isoranay ianao ny fifaranan'izany fa nitantana sy ny vimbina anay ianao de manapianay am'ty herinandro vaovao mikadona raha pitso ty ho tahinao ary ho asoavinao ny herinandro vaovao misaotra Jesoa amen